Ny justice zany justice dasany efa tsy atokisana tsony fa mibaribary loatra le ketrano trano zay akaiky ny fitondrana dia tsisy migadra mihitsy na mamono olona firy zato amerivo. Salama dole. Ahoana ny ady atao amin'ny kolokolo ao amin'ny tanàna zany ataony any rajoelona priorité ny ady atao amin'ny kolokolo dia ina koa tsisy akamakama hoentitra fa maizana amin'ny ady amin'ny kolokolo eo mbola tsy manomboka akory dia efa jereo ny akamakama ao amin'ity aferana vary simba ty misy vidéo mandehany mikasika nisy bandy nanakana 4x4 any Fianaratsoany dia nisy mifilma zany. Raha ohatra ka télécharger ilay izy dia atambatra amin'ity vidéo ty fa ny tena maro amin'ilay izy satria ao ny olona manao commentaire hoe tsy manaja colonel. Alors azavaiko ilay izy misy 4x4 na colonel na député sakanana bandy hoe ataony manengana lala zao le bandy tsarahanay zao de veo sakanan-dralahy dia hoe menalay tsy tafitany tranonao any ianao teny tamin'le colonel zany. Dia le colonel moa tsy sanotany trano tamin'ny andro dia inona moa zany le olona amin'ny film zany hoe zao ve tsy manaja colonel le olona nefa tsy zay ny tena fandeha le tantara fa le olona na manodin-dresaka na tsy azo le olona fandeha le tantara fa tena fandeha le tantara di colonel député io le tompony andraikitra voalohany tamin'ny fitsaram-bahoaka natao tamin'le olona andeha hividy vato. Le colonel io zany le avy any Fanadina dia itaiza moa le toerana manina vato manina moa le misy carrière nareo iny affaire iny misy olona andeha hividy vato dia nisy nanakana dia hoe fitsaram-bahoaka dia le colonel io le député io no nanome ordre ny olona hoe ataovy amin'ny fanaovana azy. Dia kay zany hatramin'izao zany le colonel tompony andraikitra voalohany amin'le naniraka hamono ny olona io vonona sauvagement le olona le andeha hividy vato vonona sauvagement ary efa nisy ina moa zany embuscade le izy efa niambenandralahy tany zany le olona andeha hividy vato di colonel député no naniraka izy zany tompony andraikitra voalohany dia maromaro olona nigadra tany fa tsy haina efa mivoaka na ahoana na tsy fa le colonel tsy nigadra zany apparemment mbola mandehandeha zany izy zany. Dia le havan'le maty no laky amin'ny histoire manino le tsy migadra fa le tompony andraikitra voalohany amin'ny famonoana olona io ana bibina io dia sakanan-dralahy ny tomobile le colonel sakanan-dralahy tomobile colonel ho réglendralahy le compte satria efa tsy ny justice zany justice dasany efa tsy atokisana tsony fa mibaribary loatra le ketrano trano zay akaiky ny fitondrana dia tsisy migadra mihitsy na mamono olona firy zato amerivo. Dia malahelo le avan'le olona maty dia ho réglenaire ry colonel dia mifilma moa zany le olona dia milaza hoe tena tsarany kosa manakana colonel tsy fanajana mihitsy zao tsy zao dia niantso polisy moa zany ny iza moa ny colonel misy olona manaka anahy reto tonga avy any ny polisy dia menamenatra tsy hainy polisy loatra zay atao dia nasan'le polisy niakatra ambony ina moa zany hoe ndalo lesa mandeha miakara ambony scooter lesa dia ndalo lesa mandeha zay ihany nazonao ny polisy atao dia nitory colonel nitory andreo bandy reo
de avy eo a niretireny le fitoriana niretireny le fitoriana satria tsy maintsy mivoaka marina hoe elany mpamon'olona de aniny laha tsy migatra de nesorony an'iny izy satria voalohany avoaka daholo le affaire fa ro manaraka an'izany mety injehany eritreriny ihany izy amin'le zavatra io zany akaiky fitondrana zany io colonel député io de hatram'izao tsy migatra tsy maty manoto tsy haiko hoe aiza ihany Rajoelina amle tsy mila akamakama raha zay vo tsy haiko voany vitsivitsy io de ny affaire manaraka de affaire n'ty Vasimba ty fantatsika moa zany fa be de be nanosoniany le taratasy amoana le Vasimba zany de tena atteinte à la santé publique mamon'olona ny manome an'le izy de tokony migatra tolo zany nosoniana amoaka an'le izy fa amin'ny tany tandalana amin'ny tany tandalana de zay akama tsy migatra fa bady préfet any gadraina de eo zany de fa mivoaka koa le faharoa de nandeha nakany ministre fitsarana andeha any de ministre fitsarana afaka tonga managatra olona hoe enao diso amin'izy de gadrao zay ray zay ny fitondran'ny Rajoelina fa ro manaraka an'izany Raoldine inavy Raoldine no mivazavaza miaro an'le député TGV hoe tsy azo atao mihitsy ny managatra député fa so nefa député fetra ny gadrandralahy de zay zany le ady atao kolokolo ataon'ny Rajoelina fa tsy zay ny tena tiako tena resahana zao de zao nanao erreur ihany ry afakano Christian namoaka n'io affaire io satria zany io affaire io zany normalement tokony classé tany iny io dioviny rano vary namidiny vary tsy aiza novanazy tany tsisy olana tsisy au courant mihitsy 50 conteneur betsaka ane zany 50 conteneur zany Rajoelina moa zany tsy au courant nininina mihitsy tsy au courant nininina mihitsy Rajoelina milamina be madio be nickel fa izy mo afaka ny Christian zany namoaka le affaire de raha vo mivoaka zany le affaire de mikorapaka daholo ray zany ny manodidina Rajoelina ministre fitsarana mihitsy ny débarque ny Mahajanga de tonga de manondry fotsiny hoe enao préfet to de migatra anao de le sasana anao soniry zany tsisy migatrana ny ray de tiako tenenina amin'ny resaka de zao le fait nina moa zany am'izao fotoana zao mangataka ny famoahana azy ary afaka famoahana ny izy moa i préfet ry afaka ny Christian sy ry famogitraka hoe na miaraka gadraina na tsy miaraka gadraina normal be zany fa ny olana de zao efa voaresaka le zavatra efa voaka le affaire de hoenina ny mpitondra amoaka ny préfet satria hoe elava gadralona hoe de gadralona anao famotorana de raha zao zany menatra ambara saingy ny fitondrana am'izao fotoana zao amin'io affaire io afa baraka be mihitsy fa zao le fait n'izy efa malaza io de menatra be raha voaky préfet zany hoe tsisy mihitsy lalàna tsisy mihitsy falalàna sy ny toeto de magataky ny amoahana préfet satria izy meloko izy tsy meloko izy ny tena responsable rehetrarehetra de zay akamany Rajoelina zany de tsisy migatra de raha avoaky préfet de hoenina be afa baraka be de zao raha ohatra ka mivazavaza ny olona hoe avoana raka io de vao maika tsy avoaka an'io zany zany tsisy lalàna mihitsy fa azoko avoaka ry gadrako ry ry akamako ry zao tahy be le any amin'ny tanàna tahy be de zao zany zao katso ny ina moa zany ny ina moa zany fanendrena ministra satria mandeha ao zany ny ady seza isan-karazana ny kolokolo isan-karazana katso fa de tena androso marina avy Madagasikara tsy maintsy mandroso marina re
bandy tsy mana BPC piano tary bera be sarety tary no endrasana amle hoe mba me place zay mba me place zay président ministre za zao tena zao tena tsisy resaka mihitsy ao iza ny compétent iza may fa tena hoe iza ny zao apetiny ihany iza zao napety iza ny manolotrolotra kokoa ay de ary io zavatra nilovana amin'ny frantsay io satria a France koa amin'ny fanendrena ministre vaovao zao dia misy any madame Rachida Dati voatendry ministre ny kolotsaina ao France ao de normalement Rachida Dati olona sarkoziste olona ministre akaiky be any Sarkozy tamin'ny androny de alain'ny Macron hiditra anatin'ny gouvernement de tsy nanda eo zany mitovy amin'ny gasy any hoe afaka hoe ialako ny antoko ivadibadika raha vao misy intérêt misy sesa mitovy tsisy hafa tena mitovy tsisy hafa mihitsy ohatra ataon'ery Paul Rabary io manana antoko wala fotsiny ery de efa avy eo amizay itaritin'olona atso andao ivadikato seza na vola de lasako zavatra ianarana la France io Rachida Dati zany to de lasa de raha vao nandeha Rachida Dati niditra ny gouvernementany Macron de tonga de niala izy amin'ny antokony na tsary tena voadaka ambava fony antokony tsary tena voososy le antoko nisany i Rachida Dati LR zay fandeha l'izy de en plus n'zany Rachida Dati adversaire any Hidalgo tamin'ny mairie de Paris fifidianana ben'ny tanàna atao Paris kanefa any Hidalgo am'izao fotoana zao voaroiroy amina aferana kolikoly sy fampiara-pahefana kolikoly sy fampiara-pahefana zay reo any France ny ben'ny tanàna ny Paris Hidalgo voaroiroy amina corruption sy trafic d'influence i Rachida Dati olona ina moa zany akaiky be ny filotaloha sady membre active be ao amin'ny LR de proposé la place de nanary varatra fanahy zay anatra avy amin'ny France daholo io bon samedi daholo sûr tonga amin'ny toerana aleako